sahala amin'ny indraindray miteraka korotana miteraka tsy fafehezana sahala fanjakana kely onetiny fianjakana satria ahoana ny antony satria ilay mpitandro film iny na ny fanjakana administration mihitsy tsy afaka tena amin'ny contrôle an'le exécution le dina any fotony any fa mangingina ty raha vao mitenynao am'ireny mpitandro film ka miteny hoe de azo kadrana de zay ny mahatonga ny gendarmerie indraindray miditra ty amin'ny kalony ngambany ataoko hoe mitomboka amin'ilay anariny ihany izy miaraka amin'ny grade satria tena mahatonga anao zao fanamena zao dia zandary lieutenant colonel Fane Varison ony miary rahalahy avy manamboninahitra ambony ato amin'ny gendarmerie Pyrénéenne zany izay mamehy ny vondro tobi-pileovan'ny gendarmerie any amin'ny faritra Menabe ino angamba mety atao zay olombelona tsara manambady mananjanaka ary ataoko hoe ataoko tsy madisy miteny zany ary tsara koa raha fitara zany Christiane ao anatin'ny finoana FJKM nandalo ny fitaizana scout skolady scout choral koa ny fotoana nandalo choral de avao nandeha any amin'ny resaka miaramila kely ohatra fiteny akapeny CMIP sekoly miaramila Pyrénéenne zay vao nandrato fianarana tany amin'ny reo classe préparatoire de miditra any amin'ny académie militaire de amony mba nanao occasion tafiditra ato amin'ny gendarmerie de nanohy ny asa amin'ny maha gendarme zay angamba tena raha afatarina azy fa ny mety ataoko hoe mampiavaka fotsiny le fiainako miaraka amin'ilay vahoaka angamba ny mety anisan'ny kely hoe mampiavaka satria nataoko vaindohan-draha raha mihitsy zany ny fanakakaizana an'ilay vahoaka amin'ny lafiny rehetra izay zany ny tena hitako hoe mety tsy de fahitan'olona firy amin'ny gendarme hafa fa ny anahy fotsy zany de hoe ahoana ny fomba hazahoako ny confiance na koa ny fahatokisan'ny vahoaka amiko nefa ahoana moa hoe hananany fakaty fahatokisana na hoe fampatoky zao raha toka tsy misy natsona hoe communication na fampiresahana na eo tsy voatery communication tsy voatery amin'ny alalan'ny parole ihany fa mety amin'ny alalan'ny geste koa sahala am'izany ka zay hitanao hoe tena haharavony fony fa rehefa mitsiky le olona rehefa faly le olona hitanao ihany ny olona faly io samy mahay manavaka ihany hoe ty setroko tomany rehefa mitomany sahala am'izany fa rehefa hitanao faly le olona ny moramora kokoa aminao ny mizara ny hafaliana de amin'ny lalan'ny hafaliana iny no hitondranao ny ataoko hoe ny message na koa ny tianao ambara am'le izy fa raha olona miromborombo eo olona sofotra eo na hanentana eo anao na anao inona eo tsisy dikany ka moramora amin'ny lalan'ny hafaliana koa ny zaran'le olona ny angobaovao aty amin'ny gendarmerie satria zay gendarmerie iny raha ohatra ka tsy misy renseignement de zava-poana hanao inona ary fa dikan'izay mitady zay fomba rehetra zany anakaizana azy azahoana ny fahatokisana izy ireo mitena indrindra fa ny gendarmerie resaka eto iverena koa zay raha avy eo idirana lalindalina mihitsy fa firy taona zay no nirotsahanao tamin'ity sehatra ny asa ity de efatrany voalohany ve anao nanana an'izay karazana principe zay amin'le sehatra le asa ma gendarme mihitsy ya ndra ohatra misaotra betsaka am'izany fantany zany hoe 16 ans zany direko tato amin'ny asako tamin'ny gendarme enamby folo taona zany hoe nomboka 2009 zany tsika am'izao zany efa enamby folo taona de zay ngambany fa ny hoe ny rythme fotsiny somary militaire satria ny aina tany amin'ny sekoly miaramila Pyrénéenne dia fa somary efa fiainana miaramila moa nandalo koa sikoa taloha zay tsy sahala amin'ny efa fiainana le izy ndresaky anao mantsy teo hoe mizara hafaliana mivoy hafaliana ahoana ny ampitanan'izany am'le olo Pyrénéenne satria ny ohatrany hoe ny fomba fihetsiky n'izany mpitandro ny filaminana zany eo mason'ny vahoaka aloha de hoe olona entitra indraindray raha hoe mampatahotra sy ny sisasisa ahoana ny ampitanan'izany am'le vahoaka ya izay indrindra le izay le ataoko hoe mety anisany mampiavaka anahy zany tsy manakana anao hoentitra fatan'olona tsara mihitsiny hoe ity mainty ity fotsy rehefa fatan'olona izao ny discipline amin'ny lalan'ny hafaliana no mety amin'ny lalan'izany anao mety mizara ny lesona fa ny fampiarana ny lesona tsisy tsikitsiky aminao tsony samy hafa mihitsy le izy zany hoe fampiarana le fomba hampitanao le lesona no mety alalan'ny hafaliana ohatra ataoko hoe raha mikody vehivavy ianao handresy lahatra le vehivavy tianao anao de horomotra zany satria bokona taiko anao ko ahoana zany de anaiky ve le olona de nefa nyrano aminay mba sahala amin'ny tsara anao zany sahala am'izao anao zany de mety hanaiky anao mora izy mambapy ny fo ka rehefa mambapy izy misokatra zany resaka manomboka eo fa apartir ny am'zay rehefa tafiditra izy tamin'ny voalohany izy mety possible na mpanaovana vozona akanjo zany mety sosotra fa rehefa tratra ny fitiavana zay izy tratra le hafaliana
eny ka na mahandro vary ary izy a na misy zavatra tianao hampanaovana azy mety moramora kokoa amin'ny zavatra tokony atao na ny discipline ampidirinao aminazy hoe zao ary raha ohatra ka hiaraka tsika tandremo ty tenao amin'ny hafaliana zaranazy voalohany saingy rehefa appliquena le lesona mila haintitra anao hoe atreto ny limite atreto ny hafaliana atreto kosa ny famaizana satria anatin'ny fahafalianao a tsy hiaraka mihitsy famaizana sy hafaliana ao ary nanganao fa de tena sazina zany ianao fa non fantatra foana misy limite zany le izy a atreto ny fetran'le izy asana mety mahazava an'le mazava ihany fa rehefa tonga amin'le sehatra le hoe zay limite ny teneninao teo zay afaka azavainao misimisy kokoa fe atraiza le tena hoe limitiny rehefa tonga any am'le satria mety hoe misy fisamborana mety misy fanasazina sy ny sisa sy ny sisa de atraiza indray ny fivadian'zay efa nazavainao fa tiakodirana lalindalina kokoa ya ny zavatra resana eto le vahoaka fa tsy olona tokana zany hoe ny soa hoan'ny vahoaka ny resaka fa tsy soa hoan'olo tokana dika zay zany lay vahoaka miara misalahy ina ka le mahafaly vahoaka tsy fandripalemana ka raha toa ka olona iray no handika lalàna mety apitsiki olona iray handika lalàna na manambotra ny olona anankiray no le vahoaka faly eny vo mainka ary mampitombo ny hafalian'ny vahoaka ny fanamborana olona ratsy raha toa ka amin'ny rariny sy manaraka ny lalàna ny zavatra ataonao fa raha toa kosa ka hoe le vahoaka kosa no samborinao amin'ny zavatra tsisy dikany izay koa hafa zany hoe tiako tenena zany hoe tsy maintsy manaraka ny lalàna anao a de faharoa miara misalaha amin'ny vahoaka anao a ka izay hita fa itovizana fiaraha miasa araka ny lalàna ny vahoaka sy mpitany filaminana zany no miara misalaha am'zay de izay le tazomana lay hafaliana ny hafaliana zany tsara tiako tenena am'le hafaliana de tsotra be hoe lay fiarahana misalaha lay samy mamaly ny hetaheta-ny tsirairay ina ny hetaheta ny vahoaka fandripahalemana ina hetaheta-ny mpitany filaminana fandripahalemana ko mba miarako satria ny vahoakany anatin'ny vahoakany ny mpitany filaminana ka raha mba milamina vahoaka milamina automatika ny mpitany filaminana nanahoana ny satria ianao efa niasa tamina toerana samihafa manahoana ny comportement le olona na ny fomba fihetsiky le olona samihafa daholo ve ny méthode na ny ndetoka ny tetikady ampiasaina zany ametrahana an'izay confiance na le fakana ny foniny olona zay amina toerana zay nalehanao ya tsara be le fanontania zany tena samy manana ny azy samy manana ny azy fa ny hitako hitambarany fotsiny aloha de amin'ny culture rehefa manaja ny kolotsaina anao a dia moramora kokoa aminao a ny mandresy lahatra ny vahoakany satria ny resaka eto de fandresen'ny dahatra ny olona raha resy lahatra le olona moramora kokoa aminao ny mampandry fahalemana fa rehefa tsy resy lahatra zavatra ataonao le olona zany na ianao tsy resy lahatra ny tenanao a tsy tongany mihitsy le tanjony raha hijery tsika fa nandalo a anisany nataoko zao a tany amin'ny faritsy ny anosy moa zany Fort Dauphin Ambosary de reny andriry reny izay hitambarana amin'ny Betroka sy Bekily ary koa ny Ambosary atsimo indraindray nao miditra n'le resaka anthropologie satria misy olona misy karazan'olona natao hiady fotsiny tsy ho resy lahatra anao fotsiny izy raha tsy milala ny ady mandresy anazy ianao a izay vo resy lahatra izy tena eny fa na maty ery ny rahalahany a de misozy foana izy loha na tsy manaiky an'izany a mitera koa mamanay abakao misy an'izany io le culture tsy maintsy miady zany loha anao de c'est la loi de plus fort zany hoe mila mampiasa an'le tena hery anao sy ny fitaovana hoentina hiadiana ka ahafantarina hoe mafy ranony amin'ny lalan'ny tanjaka ary matetika le olona manatoetsaina zany le olona mipetraka any amin'ny tendrombohitra le avoana be zany sahala amiretantsika hoe Saint-Montagne ny tangorombohitra ny andriry reny zany ireo zany mieritreritra hoe eny etapiny eny a satria anao moa zany raha nafika angoka tadio tsara fa adiny 5 eo adiny 7 any hoany zay vo mety ahita mitapitapiny eny fa adiny 7 tena miakatra io a fa tsy hoe mandada tsy hoe mivilivily sanatria dia lasa passage obligé iny dikan'izay zany a mitady fomba rehetra zany nao ahatratrarana an'lay toerana avindrindra mba hanamorana any fiadiana hananao fandresena zay zany ohatra tsika reny karazana foko le tena bara zany ohatra am'zany reny zany misy système tsy eny bara rehetra fa iza la le mpangala sa tena koa zany mila karazana am'zany dikan'izay rehefa izy am'zay zany a miady iny de resy lahatra
noho ny tanjaka nanananao tany de mety possible izy hanaiky anao zany hoe tsy 100% fa makatò tsara anao zany de eo am'izay anao mametraka ny place hoe akavanako ve le olona apetrako sa akavy rehefa miaraka mandeha amina satria mety ao fara le olona indraindray mety ao riny avy de tokony hoe hipetraka eto alohany eto foana sa indraindray any afara satria reto olona tsy de atoko isako loatra tadio fa misy antony olon'olona mato miteny hoe tanakavanana ty olona ty tanakavy ty satria raha anao havananao ka moramora koa aminao mamely totondry akavy fa raha olona atokisanao apetraka anao raha olona tsy atokisanao ka apetraka anao kavanana sahirinao hamety totondry an'iny zany mila etude aby zany zavatra zany tahaka zany misy foko maro de azo zany miaraka amin'ny tandroy bara tanosy nisy koa reny ataontsika hoe tany amin'ny faritra atsimo zay tiako tenena nisy betsileo tany maro be zany foko tao fa samy manana ny fomba fiainana izy ireo dia misy kosa amin'ny lalany famitana didy eo amin'ny fahoriana any fomba nitondranao ny ny zany fangalana fony vaoka mahavita didy be izy mandray anjaikitra izy am'zao am'zao de mety vita milamilamy eny foana de mahatonga aza manala baraka narany rava iny mba nanao mifandresy lahatra am'zany fa misy kosa nefa de misy manaiky be fatany fotsiny zay tenenao ekeny fa hamely apitaka izy mitady olona hafa izy zany hamely anao apitaka fa anao de mitana so malemy ty fa tadidio fa hamelinao apitaka zany de ny tiako tenena à partir n'ireo foko maro reo sy ny fomba fiainany sy ny fomba fiadiny indrindrindrindra fa paparitamo ny tena zany de reny no afahana mametraka ny emplacement ny toerana misy anao sy ny fomba fiadinao ary misy ary tsy voatery hiady amin'ny rakoto anao izay nefa fatanao rakoto mety matanjaka be mety tsy horesinao zany ray andro fa mitety mitady ny litanao izy de possible resy automatique ry zany mila manao étude sahala am'zany zany anao fa resaka foko moa zany de esaiky ny everina amin'ny faritra atsimo iny de ny bara tena matanjaka amin'ny misy bara misy karazana bara Zafindravala maro be zany izy fa izy efa croisé moko re am'izao efa misy manambata isaka sahala am'zany de misy tena olo hoe natao tena hiady eny fa na rehefa nivadika izy niaraka niasa taminah taty afara de natao misy miaraka aminantety miady fotsiny de tsy mety misy sara tsy lialiandraha laha zao te hiady taditady hiady foana eo koa zany le caractère tako hoe eo le facteur biologique zany hoe le hoe mety efa ataontsika hoe lialiandraha raha ohatra ka dahalo de criminel neve zany satria nandala zany logrosore malala tsara zany na de eo ny facteur ny ataontsika hoe environnemental facteur environnementaux koa maromaro ny zavatra sahala am'zany de misy le olo efa natokana mihitsy hoe hiady misy matonga atao tadiady atao fotsiny de reny zany mila mitandra koa anao am'reny hoe ty endrikendrika ny tola ty satria raha mijery anao ny caricature na zavatra omeny lobroso reny de milaza tsara raha mifanakaiky ny maso ohatra ny sofina misy endrikendrika sahala am'zany mila dinina satria raha teneneto zany mety hijerijery ny tareny aby mijery raha ahoana atena zany dika zay zany mila manao étude anao zay zany le izy tsy mionona fotsiny hoe nianatra taremin'ny akademia anao zany na raha fa tena anao mihitsy manao étude izay foana teneko anao hoe tsara le mandrato fianarana fa hitako tsara koa miavy aminao mihitsy no avokao de ankady reny no fandratovanao asanazonao teny ianao mihitsy micréer za sahala manazy mamorona boky manao boky mihitsy mba tsy abijabaka ny zandry ny arina de ameko le hoe izao principe nitondrako an'ty toerana ity ireto ny système ny fanafihan'ny dahalo ireto kosa ny hitako nampiasako sosikevitra nataoko hanale izy tandremy ty ary tadidio fa mety ity ny hahalavo anao fa tsy le irieritreretinao maro be zany le manao boky mihitsy miala amin'ny tany de manao mihitsy zany mba tsy hamonona n'lay zandry ao ariny ny resaka kolotsaina ianao misy hoe tena kolotsaina mihitsy le mangalatra omby sorana zay mitompona fe zay de raha am'izay sehatra zay de ahoana ndray zany ny fomba fiady ya misy zao zy mo sahala amy lovatsofina izy io dia ataoko hoe milala amin'ny lovatsofina zay tsy tena hoe misy tena zavatra azoko tsapa tam'izao daty de zao le izy fa zavatra nisy zao raha ataotsika tany atsimo tany lalao miala mangalatra ao amin'ny faritsy ny anosy ny avy aty androy de rehefa miampita ny ataontsika hoe mandrare de efa vela azandreo le de apodiny le izy rehefa avy eo zany hoe lalao zao tavalomy saingy noho ny tsy fisiana sy ny fitadiavana koa de nihitatra ny saina lasa dao ragaty tonga de tsy apoditsony de nahita niny koa le fihavana satria fihavana le izy zany hoe ady kely ataontsika hoe lalao natao hiavana satria mifanatitra
de misy koa mba masakisaky manandrakandra koa ny aty ano fa nidirany foko maro be am'izay le satria niteraka foko aby de niteraka le toetsaina vaovao a dia lasa tena le olona nanao lalao taloha kay nidirina zoera mpamono olona nidirina zoera tena mpanao vazansy ndraidrarehetra de nifangaro tao am'izay le toetsaina de ndao rangaty tena hanondrana atsika vao mainka nahatongavany reto basy sy ny rehetrarehetra atao koa tapreny atao 18 ngamba ny 1818 nitsofoka teto LMS de nitra fivavahana fa taparty reo mijery boky anao fa misy koa nisy nanondrana basy koa tamin'ny am'sisy ranomasina tam'reny zany hoe niteo fivavahana fa nisy koa tam'zany de nandeha le basy de fa nisy koa niala tromby izay tena manondrana fa tsy hoe niankana takitenena zany hoe lalao de nisy nanararaotra an'lay lalao no nahatonga anazy lasa tena hoe halatra neopapana de io moa lasa fahazarana taty avaty fa mino fa tsisy foko mihitsy neny zany hoe raha tsy lehilahy raha tsy mangalatra mety misy fiteny koa ny bara miteny hoe karazana itsapahana ny herin'le lehilahy sy ny lehilahy anankiray eo anivon'ny fiarahamonina lehilahy tokoa ty olona ity rehefa mahavita na angalatra ka tsy tratra na nahavita sedra mafy teo amin'ny fiainana fa azo atao tsara kosa ne hoe lehilahy ny olona anankiray raha ohatra ka na voavoly mangahazo maro be toko azo volena mangahazo fa io koa le lova tsofina de misy lay faute de communication zay le problème communication hafa vo teny taloha tany de hafa ny resany genre ty afara de le feverin'olo de nitaolo ihany tena zany hoe tsy lehilahy raha tsy mangalatra omby mino fa tsy de heritra zany ngamba fa raha nisy moa zany ngamba efa cas particulier koa ngamba zany inona ny tena matety pitranga zany satria ny resaka alatromby zao ny tena nalaza ny asan-dahalo tany amin'ny faritry Menabe tany voalohany lohany samy manana ny fomba fangalarany ny faritra raha ny faritry ny Anosy anao na Androy salamreny indrindra moa ka ambody manodidina an'ireny Vodiriry moa zany fitena anazy dia presque le dahalo mandeha amanjatony ny farafahakeliny 50 salam zany mamenatra ny dahalo any natao zany hoe mangalatra koho na mangalatra omby ray zany faible menatra izy atao zany satria tsy mampiseho le tena heriny tadio fa mampiseho manana ny lazany kokoa ny lahy anankiray satria raha toka matarika zatovolahy maro hoentina hangalatra ary mitondra ny anarany anony any salambre Menabila Revato nainao zany reo zany fa kosa raha ny faritra raha mifaritra ny atsimo reny tonga de masaky miseho hoe reto zahay amin'ny toerana malalaka ndaotsika hiady zay le izy tsy mitovy am'ty mifaritra andrefana ny mifaritra ndrefandrefana ty zany presque misy any indraindray manao an'zany matoa izy manao an'zany zany efa ao anatiny mpanaradia ao misy namany efa mety hivadika am'lay mpanaradia matoa manao zay ny mifaritra andrefana fa nyreny na tsisy mpanaradia na tsy miaraka mpanaradia ny namany masaky mihitsy izy satria mandeha any amin'ny 100 lahy 200 lahy salam zany miaraka amin'ny basy mahery vaika ny ary kosa mety possible mety gendarme izy de milefa fa ianao le mitondra an'le omby verina kalma iny no rafaleny maty izy tsy mivakiloha matetika hoe latsaka na tsy latsaka ny omby fa nahafaty gendarme nahafaty fokon'olona tena salamvoninahitra ho azy zany zavatra zay de tsy masaky raha madika zay raha mangala izy manaraka zany matahatra am'zay man'olona naradia hoe ho risika ty rangava de lasa manome fahalalahana ho azy amin'ny halatra manaraka zany no mahatonga anazy manao an'lay ambiscade zala am'zay dika zay zany amina manokana aleo kokoa miady am'le olona hita maso hoe iriratsy de rehefa tsaky de miverina ohatra ny olona io hoe ianao nandeha riny fa ny ala manodidiny dika zay feno fahavalonao zany mety dahalo ray na roany nangalatsy an'omby fa le toerana misy azy rehefa anao miverina tsy fantanao aiza am'reto moa zany le izy de mety manamora koa ny faharesenao raha ataonao ka tsy malina na tsy koa tsy manaraka ny ray torolalana na ny anarana tany amin'ny akademia salamzany le olona tsotra le vahoaka ve manahoana tsy matahotra ve satria anao nyteny hoe mamono rehefa any le mahakasika ny le olom-pirenena mihitsy manao ahoana coopératif ihany ve azo iaraha miasa ve nefa ohatrohatr' zay zany le atmosphère misy za manokana mandalina an'io zavatra io lasa salam sociologue no tena zany zao satria mandalina fiarahamonina sady anthropologue criminologue zany satria miara-miaina am'le criminel ka de mahita le izy za manokana mahita fa le vahoaka tsy manana soit tsy manana safidy izy zany tenatenany eo rehefa mafy le dahalo aleoloha zany miaraka am'le dahalo pour le moment mba tsy ninona mba tsy ho faty androany mba fa ratsy rapitso rehefa mafy le mpitany filaminana de eo ko zany hoe azo raha miasa tsara zany izy fa mila mafy loanao de rano miasa
fa rehefa tsy mafy anao tsy rano miasa raha tsy anana koa na iazao ve raha olona tsy mafy rako dika zay zany montrenao ampisehonao tsara hoe mafy a fa misy ne na zaho ary na iaho tena tsy resy lahatra ny tena koa mafy a démontreo tadiova ny dalo ny matahotra inona ny proof fa matahotra ny dalo ny afantarao matahotra ny dalo fa hitondrany mohara tahotra ny dikan'iny de riska iny mba hoentina hanamafy an'lay aingam-po na hafanam-po ahafahana manateraka zavatra mihoatra ny tokony ho izy ka io fanatanterahana zavatra mihoatra ny tokony ho izy io dia hiteraka tahotra ho an'ny vahoaka fa indrindrindrindra tahotra ho an'ny mpitandro filaminana fa raha vao matahotra ny mpitandro filaminana dia moramora azy ny maka ny omby sy ny fananan'le vahoaka ary zay ny mahatonga ny dalona ny atsimo miezaka foana maka ny kalaky na ny basy maheryvaika eny ampelatana mpitandro filaminana satria vao azo eny izy zany de iny ary moa zandana lasa ny basy ry vao maika atsika vahoaka doraka tena velavany fivaraka amin'olona tena dika zay zany le vahoaka zany vonona iary azy ary mora nitondranana azy raha toa anao ka resy lahatra ny tenanao alohany a sy ny eto manana eo ampelantananao a amin'ny tanjaka fa tsy ny vahoaka indray aloha nytoarosoka fa ianao mitsy ny tête hoe izaho salama zao zay fahitako anazy dia faharoa manak'izay koa ngamba nahitany misy fotoana hoe gaga be anao hoe de tsy hitany vahoaka ve reny omby zato mandalo eo misy dahalo vy de tsy hitany vahoaka ve reny lozika be le izy satria hoany le vahoaka matahatra ny hoaviny de tsy teny aleo ny namana any ka zay le tonga le société anomika zany hoe efa tsy lay tantadalana tsony betra fa izay mitoritory sy minamana amin'ny olona tsy tia tsy fandripalemana ireny natao dahalo dika zay mila renina mihitsy zany le fandripalemana ianao mihitsy io zany mametraka hoe mila sakinao a mijoro miady ho hitany vahoaka hoe resy lahatra koa vahoaka hiafaka mialoko atao faranao ato fa izy fa raha ianao kosa tsy manao tsy mahavitan'izay a de tsy ho afaka iarasa aminao ny vahoaka ary sahirana vahoaka na iazao tsy teny vaovao aminazy ary misy zao satria matahotra ka atao anatin'ny hetsika zay nataonao efa nisy échec ve na hoe tsy nahomby le hetsika zay moa le izy raha mijery tsara anao anisan'ny terme mba voiziko loha de l'avant le de levin amina zany hoe mandroso atrany ninina idona fa natao ho lesina ny échec satria tsy possible zany hoe tonga de ho lafatra anao na tonga de handresy foana anao fa nisy échec tao ka nahatonga anao mafy ary matetika tenenina foana hoe zaraza misy an'io dahalo ampatanjaka ny force satria miampitombotra efa anao tadiova dahalo hoe mandalina foana isan'andro ary tseritseretinao mihitsy zavatra lalin'ny dahalo isan'andro anao mieritreritra piso zao ny dahalo efa mahavita manao piso rehetra zany hoe mila miomana foana zany anao ahafahanao mafy tsara amin'ny lafiny rehetra misy fotoana angamba efa hainareo voasambotra ny dahalo indroa tratran'zay zakasy indroa satria le miaraka aminao possible tsy voatery 100% d'accord amin'ny taonao de mety reo ihany no hamme paikady amin'ilay adversaire miresaka tanao koa adversaire zay zany tsy misy resaka misy hoe guerre tsy misy hoe resaka guerre zany de resaka international sy ndretraretra hoe misy fa ny olona le adversaire teneniko etoa dia olona miara-monina ihany saingy nania noho ny fitadiavana na noho ny heriloha fotoana amin'ny fotoana fohy mety amin'ny fangalarana fa saingy ny mahampiavaka anazy fotsiny izy masaky mamono olona ka rehefa tsatrany anao de mila miditra amin'ny légitime défense anao satria mampiasa armany any dika zay miomana amin'ny fitaovam-piadina koa anao zany ampiasana foana zany lay lany ny article 329 reny ampianao amin'ny fotoana manao no ampiasanao basy zany dia à partir an'lay échec anao a dia miarina ary koa manao étude an'izy iny le tany indriry zao indroa le voasambotra zay ngamba tena hitako hoe goavana satria niatra manaina ahoana ny natafavoakanao tao anatiny ny matetika aloha tsy de satra le ataoko hoe mety tatarana azy satria raha tenako hoe mbola tsy lany andro ngamba de zay mety hahava anazy satria rehefa voasambotra iny anao a de korotana samy korotana moa zany de nietratra voativitra de maty ngamba fa après rehefa mitsanganao de tena rombo moa zany io tsy zindra fotsiny hoe inona izy fa le fahitana n'lay acte après n'le anitsangana avy eo no nahatonga ny olona nilefa eny ka hatramin'ny namako ary nilefa aby zay ngamba no mety amoezako anazy satria efa somary efa extrême be ny action tany a fa mamono anao ve zany mbola safosafo koa anao salamo zao de raha jerena am'izay le lacune après an'iny manao ny rétexte kely zay anao mba mijery hoe ina moa ny faiblesse tao jerena ilay a olona tompona ndraikitra tsy voafehy le hoe le téléphone rehefa miara-miainga anao
de nangona ny telefôna nangona tokoa ny telefôna fa mbola nisy telefôna mijanona any amin'ny olona tadio fa ny olona hoentina tsy olona zato fa olona rivo tsy mora mitondra zany de ny adversaire anao na zato anao de possible mety horesin'ny olona roa satria ny biby rehefa tsisy lohany tsy mandeha ia fotsiny tadiavindreo vonoana de raha maty zany de resy aby zany mille zay le base tam'le izy de rehefa nyétudier de fantatra hoe ianona nanao anazy salamosalamo zao zay ny zavatra anankiray de ny faharoa moa nisy an'lay zay ndray ino moa nanaradia sendra nanaradia dia tsy azo le omby fa le dahalo lefa ay le dahalo lefa niverina aty aloha de nisy ny akory de sady votra ny omba taperatany tam'zany no niparitaka ny élément rehetra tam'zay fa nanao réorganisation ndray anay nandelo ino zavatra de am'le mampahery fo de manino ndorangatsy maintsy tohizy anany foana zay le hoe etipo anao de matetika reny kasala reny mahafatsatry etipo tadio fa le dahalo rehefa namotra omby tsy voatery hoe resy fa manomana de nitafiana jusqu'any amin'ny tanàna nisy anazy any mihitsy de fara navelandreo fotsiny le omby rehefa aveo satria maromaro matany de lasa manimo de namela fa ny efen'le izy matono zany nafaty an'le dahalo any raha hany indrindry tsy hijanona fotsiny tsy maintsy mitady paikady foana tako tenena de hoe tsy mora le izy zay fomba fiteny moa de hoe zay mahay rano hany maty andrano tsy mora izy fa io efa io no nidiranao tsy niforcer anao niditra amin'ny asa jandarme ary fantatra hoe aloha niditra jandarme de ino dahalo ny adversaire fa tsisy nina de zay fa miomana hatrany am'izay traikefa hoentina manotanteraka ny adidy any fa taty menabe moa zany tsy de nisy zay ka zay fa ary amin'ny faritsy ny anosy ny any nisy an'izay tany amin'ny andriry de ahoana ny fihezana le olona ekipanao sy ny miaraka aminao izy io zany sala aminay manokana zao de misy mihitsy ny karazana satria ny olona voalohany mety hoe misy fiteny moko le nivafo za tsy d'accord am'le mivafo tsy possible zany ahoana ny amaritanao hoe miova tokoa ny fony fa ny fomba fiteny koa de hoe milavo lefiny zany hoe miteny frantsay zany de repenti zay fa tsy hoe reconverti zany hoe repenti milavo lefiny matozy ny lavo lefiny de nisy ino moa nahatonga nananana système nisy ady tao ka rehefa hitany fa mafy le izy dia nikenao izy ndao rangafa raha olona biaby miaramoniny any tsika de tsika ve famono eto fa le système mety nyrenena bila nahazahoana an'le dahalo malo be no navako étude satria nandalina mihitsy ny hoe ay ve zany tena pasiny ty olona ty ahoana moa zany dahalo ray afaka mamehy dahalo efajato lahy ary voafehiny tsara amiraha de mametopy izy de tonga aby re olona reo de ina ny système aike le fahitako anazy tafihiny le tanàna de zay voatafika lasa mi zay voatafika lasa mi dia ino entiny nanafihana presque la moitié ny district ny Bambosary misy de nataony la cible tam'ireny fotoana reny firy gendarme maty tam'ireny de naka an'le système kely hoe inona zany kay mila tafihina aloha le tanàna misy dahalo de niverina reo rehefa aveo reo tsy avelona fotsiny zay koa problème niova hoana de ajanonao non milavo leviny de zay mametraka ny atsony hoe discipline paramilitaire kely zany izy ao na ny fomba ohatra hoe mandeha anao mandalo devant eo mety firano famaky anao de jerena fomba fitazomana famaky raha tazominy amin'ny lela le izy dika zay afaka mandroso anao raha tavozony amin'ny tao le izy dika zay mila mbaira anao zany raha lefina ka mandalo alohanao izy dia raha ohatra mandalo misy salut aby reny de tazomina nlay lelan'le lefina am'izay tsy afaka mamono anao raha mibasy izy atsatoka mihitsy ny lohany basy tazomina te loha ty de nivody napetaka amy tany am'izay tsy afaka mitifitra anao zany hoe misy atsony hoe sûreté ianao tompotena de a partir ny fatahorako ny haiko faty dia maniny mametraka discipline afaka mamehen'ireo tsy ny vata no fezinao fa ny sainy amy lalan'ina discipline fa raha olona amanaliny oentin'ny colonel rererea sarotra mamezana ny vatany fa le saina ahoana ary namezana menabilinazy zay mahatonga anazy lasa manao foana ndraindray hatrany vehivavy feheziny tazomina avy le vadiny reny olona biaby reny de lasa bokly matahatra ny vadiny vonoana moa zany reny de manino manaraka ny vatany de lasa sasany zany hoe misy innocent zany am'le dahalo ary zay koa no teneniko hoe tsy hoe zay rehetra mitondra mohara de dahalo zay moa zany fanao perseta dahalo iny zany am'zany fa rehefa tena mandalina le izy le finoana tsy ampy de ino entiny hitsaboana indraindray ino entiny hanakakaizana an'le vahoaka satria le vahoaka koa mitady solution malaky ina ny lala manapaka afaka nifiko ina ny zavatra tao mbanao de ao mitondra mohary ao mindana zao hoe ka io moa samy manany traikefa fa misy discipline zany interne de raha vao miala am'le discipline nao de misy sanction raisina fa raha vao manao minimisenao le zavatra hoe maivambany de ny ainao no
maty satria antsy basy lefiny no hiaraka aminao ka raha ohatra olo mifokofokorongony ve tsy tonga de tomboka lefina avy afaranao no fantatra de zay zany mametraka tsara ny discipline any amin'ny groupe ianao zany au sein de groupe akoatra ny discipline militaire. Ana ve colonel le hoe ny sondage zany nampitandro ny filaminana tsy engagé lasa mivadika dahalo rehefa avy eo. Tsotra be angamba ny azoko tenena zany satria zany matetika be ny fanontaniana tahaka zany rehefa tsisy asa ny olona rehetra dia any amin'ny dahalo any aby na gendarme ave anao ko raha ohatra hoe ka izay ny toe-tsainy hoe hanao dahalo voaroka tao izy ka zatra nihinam-bola iny lasa tsy hangalatra izy rehefa zatra mihina nefa na hery loha izy tao de voaroka any raha ohatra ka tsy migatra de mety possible koa hamaky trano tiako tenena zany de hoe anisany fa tsy de hoe indretrarehetra mety anisan'le olona efa mafy loha hatramin'izay ary mety zay koa ny antony tsy maharangazé anazy noho zay izy tsy nahazo an'ilay ino zany rangazement zay mety mahery loha sahala am'zany na mety nisy sazy tany dia rehefa tonga anivon'ny fiarahamonina eny zatra n'le manerisery olona sy zatra n'le mitady vola malaky sy indreretra de manao halatra dia mieritreritra koa izy fa manatraikefa rehefa avy nikitika fitaovam-piadina tany amin'ny formation tany de hoentiny ampihariny amin'ny fanamorana fitadiavana ny zavatra hoanina ny vola any fiarahamonina anisan'ny zany fa tsy hoe ny totalité mety sahala am'zany rehefa olona rehetra ka rehefa mba nianatranitra basy na civil ary moa de hoentiny iny hanafiana rehefa zay le izy fa tsy hoe de loatra le dahalo nitenenina teo hoe efa niofa lavolefina le dalony lavolefina ave efa raisin'ny fiarahamonina tsara rehefa avy eo manahoana ny hoaviny rehefa avy eo. Ny fomba fanazavako anazy de tsotra tsika eto Madagasikara mbola tsy manaiky mihitsy no atona hoe politique d'impunité zany hoe nanao hadalana ty olona ty de avela fotsiny any iny fa nanao hadalana de avela fotsiny eny tsy dia mbola tsy ekena zany mbola tsy omelakena mbola tsisy zany projet de loi mbola tsisy zany moa tsy anake zany koa de matiatiko zany olona hendra zany hoe re hanao hadalana ihany de aveo zany votra koa rehefa aveo de tsisy zany fa kosa ny anaty tsotra raha ohatra ireo nanao hadalana nangaratsy taloha ka misy fitoriany dia alefany amin'ny prison mandalo ny ankety zany hoe am'ireo olona reo anisanao hadalana misy fitoriana de mandalo any amin'ny tribunal misy olona tareo gadra ny lefa de rehefa satria misy enquête de moralité taoreo tsy hoe rehetra reo voaka avy any de hoe ao fa to mijanona fa misy bady sasarana avy any sy niaviko mihitsy zay zavatra zay saingy mandalo enquête de moralité de antanino ta izy anao nangalatra inona taloha efa nigadra mbola nigadra nisy nitorana mbola tsisy nitory ay miaiky anao zany dikan'izay zany zao raha ohatra ka namono olona anao nasala zany dia mandeha raha misy mitory any de aterina ianao fa raha toa ka tsisy fitoriana de dikan'izay tsy dahalo zany le izy fa noho n'le laza manakoako be loatra de satria hoe taloha zay nitako hoe le société anomique misy olany noho tsy na tonga anazy niditra miparticiper am'le halatra fa hoe matahotra le dahalo tena rain-dahany sao de maty eto angao mba maty rapitso any fa tsy ndrany de tsy fidy izy miaraka am'ireny de rehefa vita enquête de moralité taonay reny dia ampidiry am'zay moa manao an'ilay batsa de contrôlena matetika misy rassemblement matetitetika atao aminy ny action gendarmerie ngamba ny tsara fatarany ihany satria raindray ny olona mety miraitsy-kombakomba midahalo mi zany ny gendarmerie zany tsy miraitsy-kombakomba mihitsy zany raha misy fiarahamonina teny hoe misy fitoriana makasika an'ity any mbola sy traité aterina amin'ny tribunal fa tsy alokalofanao fa ny anay ny action nay de tsotra be voalohany na io ordre de la loi ny lalàna mihitsy manery hoe ataovy ty na io ordre de l'autorité légitime sahala amin'ny ndrainy ino moa ty ordre de l'autorité ino moa ty reto hiarahantsika zany de légitime koa tahaka zany nankitelo le izy ny tako tenena mety par réquisition zany na mety par ST ny autorité légitime fa ny ordre ny lehibe moa zany efa taterana tahaka zay de eo koa ny lalàna izay telo zay maniraka anay ka ny lalàna possible hoe sarotra ny tonga de hanagadrana olona biaby mirefa mbola tsy hita proof fa miainga avy amin'ny plainte on'olona victime zay manao anazy fa rehefa hita hoe ity tanàna ray manontolo atsasany district ity dahalo aby taloha ahoana manaovana zany tsy maintsy manohy ny atsona hoe préparation de réinsertion anao préparation de réinsertion le any amin'ny le any amin'ny fonja satria misy le hoe réinsertion ngamba mihindrana kely resaka ino moa ty sociologie kely hoe misy natsona hoe réinsertion par intégration le olona angalatra dia hoentina any amin'ny fonja
zany izy préparenao zany izy le olona alohany ivoahany de reny olona reny raha tokony izy raha mivoaka ny fonja izy de tokony manatina tombona polisy na gendarme ahafahana manara-maso anazy misy mesure d'accompagnement zany ampidirina ampiarahana amin'ny le fomba fitezana azy nefa fiarahamonina mba tena ho olona ary fomba tokoa ara-tsaina ara-moraly sam'zay zany izy fa misy kosa ny réinsertion par inclusion izany hoe le veriko fa nania teo ny fiarahamonina le vahoaka mihitsy io le ho système ampiasako de hoentiko izy reny tehizako volavolako ka tehizako beazina izy tsy izy ihany beazina fa na le olona vahoaka koa beazina hoe na ny fitenenina hoe dahalo reny de fa fanlikilihana ka raha ohatra anao ka misy fitoriana mahakasika anazy raha ohatra anao mahatsiaro hoe victime am'zavatra ndana mitory malalaka ny sehatra zay zany le izy de nindramoko zany système io de beazina satria mahatsapa atsika fa ny mahatonga ny olona manao dahalo misy ny tsona hoe facteur biologique ny facteur environnementaux zany hoe ny fiarahamonina mihitsiny environnementaux le fiarahamonina mihitsiny no maninona no namolavolan'le olona ho lasa dahalo efa le fiarahamonina mihitsy zany ratsy de reny olona reny nefany raha ohatra ka mitraîné ao tsisy nino mety mandalo zadarmy de milefa reo lasa tsy afaka maneho ny fandraisana anjara ny fiarahamonina izy satria noho zay zavatra misy azy zay de lasa handicap social izy de mitady facilitateur izy tokony isy ravitra zany eo ny fiarahamonina miala avy fony zany de tokony misy mpanaramaso zany reny olona mivoaka reny fa matetika nazay de avy nitivitra andra koa de nitivitra andra be koa de migadra nitivitra andra soa koa de migadra de inona zany tsisy mesure d'accompagnement zany de le gendarme reny amizay lasa facilitateur mandray an'reny olona avy any fonja reny sy le olona tsotra hatao iny mba ho beazina mba hafahan'ny olona ina mandray andraikitra mavitrika eo anivony fiarahamonina ny tako tenena zany de zao na ny fitenenana dahalo zany dia tokony tsy tenenina mihitsy satria mbola misy resaka ségrégation ihany zany fanlikilihana ary zay ny mahatonga hoe colonel manao kilalaka misy miaraka amin'ny olona satria tsy nanao réinsertion par éclusion zany hoe atokana mihitsy miovana reo endre tsy mety zany fa ianao mihitsy no miaraka aminy satria tsy fantanao inona ny cause ny mahatonga anazy mangalatra inona ny kely manky eo inona mety fitiavana zany ndray mandreny nefa kely de fa nisambony gendarme ny dadabe nisambony gendarme ohatra na nanao hadahalo dikan'izay mety tsy ampifanabeazana izy tsy ampy amoro izy tadio fa ny fitiavana de reny olona ny fitiavana iny mampiova zavatra be ireny olona reny mahatsiaro hoe irery de akakaizinao tadiavinao zay tous les moyens afana manao attachement de iny fitiavana iny zaranao mihitsy fo anao zareo zanako andao tsika salamzao ndao tsika iara inona ina ke problème ndao kilalaka ndao idiry mihitsy ny fiainana tsy maintsy tatara izy ka rehefa henoanao ny fiainana hajanao ny cultureny dia considéré izy manomboka eo zany hoe omenao valeur izy ka rehefa omenao sehatra amizay afaka monjy 26 amin'ny 26 afaka manao teny mba mitovitovy reo afaka misy fikambanana kely coopérative de mahatsiaro teny rehefa aika zay ke te olo-pirenena amin'ny fotoana amin'ny fotoana afatsapahantena hoe omeny lanja mihena na ny toera na ny sainy hangalatra na nino tsika nga aloha mitandrina fa tsika rehefa saly fa zay angamba ny fomba itazavako anazy fa rehefa tonga amle sehatra ny hoe le fahantrana le vola mihitsy ny tsy misy eo ampelantanana de mbola mitombona ihany ve zay fanazavana zay zay moka efa somary efa ataoko hoe resaka économique goavana be zany resaka zany angamba ny sehatra iasako ataoko hoe régional dia région anakiray mbola mahita hoe mbola malalaka ny fivelomana fototra taako tamin'ny lalan'ny resaka raha zany fambolena sy ny fiompiana mbola midadasika tsara ny rano mandeha tsara tsy tokony hisy mihitsy zany hoe tsy tokony misy antony tsy hanananasa zay ny fahitako anazy ihany ary mahita mihitsy ny hoe mivelona milamina tsara le olona ka ny occupation le olona zava-dehibe rehefa samy mamboly miopy le olona ina koa mihalatra io fa ny discipline mila petraka eo fa rehefa izy indray hoe tena mahantra tatalina mihitsy le hoe toeranakiray zareo ataotsika sahala am'reny ataotsika hoe ina angamba zany asy de hoe mahita hoe satria misy koa ny fizarazarana vola isaky ny tokantrano mandeha reny zavatra reny any tsy de mahita zay mbola sy nahita zany hoe tena kode hoe mahantra ny am'le toerana feheziko hoe tena tsisy raha hoanina mihitsy reo olona abiaby reo fa hatram'izao loha zany hoe presque mbola mahita aby ny akamaroany hoa za tsy de mahita hoe statistique hoe ty tena tsy ny sakafo zao maty ny anoanina tam'izao tsy nahita an'izay aloha hatram'izao araka ny teneniko teo iny hoe raha mifaritra feheziko loha le ataoko hoe mbola azo vianana tsara fa ny fomba hitazomana an'io zany zao no hoe jerena tsara satria indray tsara koa ny miresaka hoe rehefa ny imposena ny pe tamin'ny voalohany zay moka le anao tsy maintsy manaraka an'le principe unisien zany hoe mametraka ny fandriam-pahalema faran'izay aingana indrindra dia
vitany zay de ahoana fomba hitazomana azy conserver la paix sahala am'zany dia consolidation na paix zao consolider la paix izay iarahana miasa amin'ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra amin'ny fitalevam-paritra zany na ny fambolena na ny fiompiana raha samy mame zay traikefany aby zany rehetrarehetra samy mandray andrara aby rehetrarehetra dika zay tsy gendarme ritsony ane zany no migerer an'ilay réinsertion sociale nyreto olo reto fa ny vahoaka amiray mantolo koa no efa biazina aby dika zay maivana ary juste fotsiny manaraka ny olo indiscipliné sisa no atao dika zay ny fandriam-pahalemana zany na any amin'ny faritsy mena be mbola tsy de ahitana zay soritra nareta hoe tena fahatrana hoe fadiranovana zany dia mbola azo tsara ny migerer mitazona fandriam-pahalemana dikan'izay zany hoe le fandriam-pahalemana mihitsy no miteraka am'le zay indrindra raha fahitako raha fahitako anazy tao mena be zany na talohany hambolonao matahitra na misy rano na ino matahitra so de io samborona hoe fa rehefa tefa le fandriam-pahalemana mipetraka iny de samy afaka mamboly aby ny olona afaka mianara-dalàna afaka manao atao saingy mahasamy hafa anazy fotsiny discipliné manaraka ny fitsipika napetraka eo nivony fiarahamonina avy amin'ny mpitany filaminana satria miara-miasa ny OMC fa tsy ny gendarme rery de samyndraiky mila fotoana maharitra ve eo amin'ny afriny io ny ahafahana mitaiza olona ohatran'izay colonel zany ny fomba hitondrako anazy de zao hoe raha lay génération milay da hoe le fotoana dahalo tamin'ny fotoanandro ny talohana tongavako zany mety tena hio mandra-panao ahoana ny tena tsy hoe tsy iverena am'izany tsony de ia mahita hoe mety farafaratsiny mahita mety hoe 5 ans farafalakiny farafalakiny 5 ans satria ahoana ity génération mpangalatsy ty hia lehibe reo de mihakamo reo satria tsy na ny lalana andehanandreo malala manapaka reo fa feno hala feno ininona efa takona zany iny de le toe-tsainy koa efa manomboka miakamo izy fa mahita tsara hoe mamy le mamboly mihinana miadana matory miadana nareo koa ny leo matoritory anaty alany dia izay dimy taona zay ilay génération manaraka ato amin'iny efa tsy mahita tsony nanahoana ka fantaterahana ny halatra taloha zany azanao dika zay zany le fanovana ty olona ty manko le problème tsy hoe olona ray izy io fa vahoaka no entiny ka dika zay zany raha tsy hivadika sy maty hoe de misy génération ray zany tsy possible hoe tonga de ho tanteraka le izy fa tena hoe mandifitra kokoa ny 10 taona any ngambany zay vao izy zany tsy midika hoe colonel de hoe mandifitra 10 taona fa kosa ahafahan'le olona misolo ndray hoe izao zany tohizana le principe de base amin'ilay fomba fitondrana reto vahoaka reto iresaka kely an'le matetika resahana tsy haiko amin'ny faritry mena be raha efa tojotranga tahaka an'izany hoe mivoy fitsaram-bahoaka mivoy hoe tsy mahatoky ny mpitandro ny filaminany inona ny azonao resahana inona zany ny elana am'izay hoe lasa hoe alo anovanay fitsaram-bahoaka sy sisa misaotra am'le fanotanena za manokana mahita raha mifaritsy mena be reo zany satria efa fandray loatra le vahoaka sy le mpitandro filaminana dia zay zavatra tiandro tanterahana de maka sosikevitra aty amin'ny tompona ndraiky mpanjakana foana zany ahoana zavatra tao nefa zao zavatra misy fa lay confiance tsy mipetraka no mahatonga n'le olona matetika manao andreny tsy hoe tsy mahavita ny atao ny mpitandro filaminana fa lay fahatokisana zany tsy misy matetika na tsy feno no mahatonga anazy manao andreny fa no mbola tsisy n'izay fitsaram-bahoaka tahaka an'izany na izany zany misy koa ny mesure d'accompagnement le izy mesure d'accompagnement azy de tsotra be mivoy be ny am'resaka ny akamaroan'ny fianakaviana matetika ny olona any ambany vohatra any rehefa misy zavatra manjo de any amin'ny olona mba mahita vohitra no taraina de malalaka be lancé be ny anay zany na zany zay misy système koa lancé be ny Facebook na ny raha mba moramora communication ao ihany vao zavatra mitranga atao koa tsasakady zany tonga de hitako hoe zao zavatra misy de malaky kokoa ny intervention amin'ny zavatra zay ary matetika le olona avy ihany manana fianakaviana ambony aty de moramora koa fandraisanay de ireny ihany de efa manakana ny hetsika mihetsika mety hiopefy tsy araka lalàna zany ataon'lay olona ny fotony ihany dika zay zany tsy de tsy mivonahia mihitsy loatra amin'ny hoe nesana zay ny resaka fampiarana dina ndray manao ahoana nampisadevitra koa izy io ia le dina mameno ny amin'ny fitsarana fahitako anazy io raha tokony izy tokony fameno zany le izy io fa sy tokony hoe andeha maningingina sy ny rehetra zany ny dina natao hifamehezana io tsara misy mamena azy natao hifamehezana
ao anatin'ny fiarahamonina fa nefany izy io a raha toaka tsy ara-dalàna fampiarana azy a dia miteraka korotana foana eny hoe fiarahamonina. Ino mahatonga azy teraka korotana? Satria lay vonodina alana any amin'lay olona iharan'lay dina tena indraindray mihopapana. Misy tsara ny loi iny a 2001/004 sy diso a izay mamehy tsara hoe zao no atao aminay amena be zao misy anatsona hoe dina ny mena be homologué izy reny, homologué izy io maromaro moa zavatra teneniny ao fa ny fampiarana azy matetika salamity zao misy an'ilay atao zao KMD komity mpanteraka ny dina eny fotony eny dia rehefa hita ny tompona ndraikitra zao izy hoe sala mihopapana loatra ny zava sala vomaika miteraka trangana tsy fandripahalemana am'le fangalana vonodina dia nahatana reny komity reny zay zany le izy zany hoe misy mpanaramaso mamehy azy izy reny a de reny mahita hoe salama tsy mety zany sala vomaika miteraka korotana izy zany tsara ny dina raha ohatra ka mifameno fa na izany zany misy koa zany nefany ny dina mangingina aminay gendarmerie misy zay note de service numéro 001 comme sur 4 ngamba zay DSR resaka lutte contre vol de biens nampidirana azy tamin'ny 2 janvier 2018 zay manambara tsara zao natao hoe kalony a zao natao hoe andro masom-pokon'olona zao natao hoe dina zao natao hoe jado de ambarany tsara le dina fa lay dina sala amin'ny indraindray miteraka korotana miteraka tsy fafehezana salama fanjakana kely eo anivony fianjakana satria ahoana ny antony satria ilay mpitandro filaminana na ny fanjakana administration mihitsy tsy afaka tena amin'ny contrôle am'le exécution le dina any fotony any fa mangingina ty raha vao mitenina ao am'ireny mpitandro filaminana ka miteny hoe de azo gadrana de zay ny mahatonga ny gendarmerie indraindray miditra ty amin'ny kalony ny kalony manko satria miaraka mitandro filaminana mihitsy mandeha any dia zay tratra de aterina amin'ny tribunal de eo le dina paritra nentim-paharazana andray misy an'le hoe taloha nisy zao dina nentim-paharazana am'zao de matetika ny olona lasa any am'le nentim-paharazana no azaka zany am'le vonodina misy faty de mandoha zao iny fomba raha fa ny aty am'le mpanatanteraka ny dina mihitsy zany no indraindray misy mivona indraindray hoa fa tsy izy rehetra dika zay amin'ny amena be zao salama nahatona reny komity reny no mety antony manokana mety misy antony salama voifidy vaovao araka fahinao satria salama ray taona ny fotoana ny fiasan'ireny komity reny de mety mbola miandry ngambany samy lasa ve zany zao ny colonel Faniva raha ny faritra iadidina manokana hoe misy ny fandripahalemana amina manokana ngambany raha izaho moa zany amin'ny alalan'ny statistika no amin'ny spécialiste ny tena de statistika no afahako maneho hoe azo iainana milamina tanteraka moa sarotry na hoe tena hoe de tena paradisa zany fa milamina rehefa tsy ahitana trangana ala tromby nandritra ny fotoana maromaro na raha ray taona zay tsisy fakakeriny na tranga salama zany de mahita hoe azo iainana milamina tsara ny anymena be azo tsidena tsara ary ataoko hoe anisan'ny indicateur anankiray ny fitomboan'ny fitombon'ny mpizahatany firy ny ambassadeur tonga any am'izao mivezivezy any foana dika zay marika na fahatokisana fa milamina any faritrany dalana sy ny sisa ny an-dalana moa ireny ary zay koa ny anay zany na de hoe nilamina le faritra de nametrahana telefône aby reny toerana ampiahay amin'ny vahoaka reny de misy le participation active ny population indrindra amin'ny zone rurale ngamba zay tsara fatarana koa ny décret numéro 94/68 manambara tsara ny hoe tokony mandray anjara mavitry koa ny vahoaka amin'ny fitandrona filaminana de ireny nametrahana ny poste fixe amin'ny toerana tsy azo rezao reny fa nampiahy taloha entre Malaimbantsakily zao zany izy fanafihana taxi brosphone de ametrahana telefône mihitsy ny am'le toerana eo de asina olona mihitsy miaro fampisolosolo olona ray zany de fampy misy sandary foana misy fampisolo ataoko anatin'ny fokotany 5 mijereny io olona roa anatin'ny telo volana no zany hoe olona roa isan'andro misolosolo fa misy sandarme ao de mandray ny appel raha misy zavatra hafahafa de miantso aty amin'ny raha misy zavatra tsy normal aty de miantso zany hoe tsy zavatra atahorana satria le toerana atahorana mihitsy no asina telefôna misy tompona ndraikitra ina koa moa zany napatary de ngamba tsy nahinona tranga tsy nahinona rao mihitsy tranga na fanafihana taxi brosy tato mamaraparana ny fandaharana sika raha ankapobeny zany raha ny filazan'ny olona sy ny olona moa sa manana fijery fa hoe amin'ny ankapobeny zany mbola manjaka ny tsy fandripahalemana eto Madagasikara na de misy aza ny ezaka samihafa ataon'ny tsirairay tahaka ny ataonao
fa ny tiako antanina hoe nytraikefa zay ampahano resantsika rehetrarehetra teo afaka ampiarina ihany amina toerana hafa ve ny tiako tenenina hoe inona zany no zarainao amin'ny nampitandrony filaminana namanao na amin'ny olo-pirenena tsotra hoe ahafana tena miantoka n'le fandripalemana satria na tiana na tsy tiana de nisy fahombiazana aloha zany mato ianao ato amin'ny fandaharana so amin'ny onjam-peo de misy miteny foana raha vao misy olana kely atsony colonel Faneva na hoe aleo ataon'ny colonel Faneva inona le tena ndeha ataoko hoe te tena tsy ambaratelo zany akoatra n'le nitenentsika teo sy am'tianantsika ny voalaza. Ya misaotra betsaka amin'ilay fantanina teo ny anahy angamba ny zavatra karazana partage ho an'ny zay afaka mandray anazy moa mizandra sahala am'zany mila tiavina le asa tianao ve le asa ny forcena ve anao mino fa tsisy ny forcena rehefa tianao mety mahavita zavatra mihoatra ny tokony vitanao anao rehefa tena tianao le izy. Faharoa rehefa tianao le izy dia manana finiavana aza miolona fotsiny am'le hoe ity nampianarina tary de hijanonao sahala am'trano izy io raha toka ny tranonao ihany madio fa ny tokotany maloto tsy maintsy hitondra maloto avy anyvelona ny kiraronao dika zay zany aza mijano gaga be ngamba nareo mahita hoe de hidiran'ny colonel aby sahala am'zany non voalohany aloha anatin'ny texte aby raha mijerytsika resaka ino moa zany salubrité publique zany misy article anay mame zany article 49 amy décret sur service mamenay manao zany resaka reny accident grave sy ndraindray hoe mitetezana simba mety hiteraka olo de misy texte koa milaza ny fiarovana ny ala misy texte milaza ny reny ny rehetra zany misy texte milaza ny reny ka zay tsy voafehiny hoe amy resaka asan-dahalo ihany no tena ilana ny gendarmerie hoe hanenjika dahalo ary tsy voahozona am'zany gendarmerie fa ny tsisiany dahalo no atao ahoana ny fomba tsisiany zany dia voalolohany tiavinao le asa faharoa manana finiavana anao dia manana fahalalana satria anatin'ny fahalalana sy le traikefa anananao no mifameno iny miaraka fitiavana mihoatra no zavatra eritseretinao ny zavatra ho vita fa ny problème zany ndraindray varina io zao sahala colonel manao Facebook de eo jereo tsara le mpiasa-panjakana ndraindray sasany adiny firanga manao Facebook ihany de mihinana ino moa ty mihinana composé kely any pause jusqu'à firy de impossible hoe zany raha ohatra ka ilamina le izy fa aminahy manokana de hoe rehefa asa de atao tsisy toerana tokony andalovana zany tokony zavatra vitanao aby zany io karamanao ny vahoaka no mameny karamanao izy tsy avy ny problème anao fa ny vahoaka de miandry andresy amin'ny mena be de tsotra be aiza ny toerana mampiatahatra nareo de antanina mihitsy arimo colonel de ataotsika andehany de mandehany mihitsy satria mampitahatra vahoakako ary ranona ny tena beloka izy miandry nareo zany misy chantage ataon'olo de mila manao ty zao fa mila manana traikefa be anao fa tsy miolona fotsiny am'le hoe ity le fahalalako taria de mijanona eo fa inona le jaune de miteninao mety afaka hitariny faritra avy le izy voatao zao hafa zany Tanarivo zao hafa zany Tsirabe zao hafa zany fa ny zavatra toera teniny sako matetika amy toerana be dahalo mpanafikomby sy mpanao fakakeriny zay ny teniny sako zany hoe amy lafa sahala am'zay zany no manao na izana zany efa manao étude mijery hoe ahoana ndray mitranga sahala am'zao zany hoe ia mihitsy manao étude manokana mihitsy hoe izao lay traikefa raha toka am'ty toerana kiray ty fa tsy olona fotsy hoe eto de eto foana fa iandry ny timena be ty foana de eo mety possible mety affectevan'olona ny toerana hafa de fa miomana zany hoe ireto ny tena betrangana zany hoe de fa miomana am'zany anao fa tsy hoe fa napetraka zay kay sahala am'zao raha ty non eto Madagasikara tsika ary olona reo tsy hoe mpanafika avy any firenena hafa fa olona anatin'ny firenena atao mino fa mety misy apahany amin'io na tsy rehetra ary afaka piarina ny faritrany sarotra ny itondrana zany hoe mikangisa rehetra Tanarivo ko entinao anao dia be non tsy possible zany fa ny discipline kosa de afaka apetraka anao tsara hoe zao ny discipline interne ohatra aminay mena be ve fatako aby zao ny ankamaroa misy liste misy ny hoe anaty mena be tonga de hoe raha mifokotany ihany reto aby lola rehetra ao raha mifokotany ihany reto vao misy miditra ao ka tsy mitenareo miraisy kombakomba satria natao hoe dahalo tsy le mpamon'olona fa lay feheziny lalàna code pénal article 269 natao vagabondage zany ireny olona mialoalo tsy manana ato pivolomana mazava tsy man ka mena be raha vao tsy manana ato ka fatana président fokotany ka tsy miteny de miteny atsona président fokotany zafady fatanao hoe ty olona ty miankina amin'iny zany identification systématique an'olo hoe izy aby reto mpivezivezy reto dika zany mety possible azo ka piarina Tanarivo ohatra hoe avy atsy zany fa ahoana ny tanterahana zany indray moa maefa mana stratégie manokana amy fotoan'andro zay mapetana azy fa ny anay manokana de hoe mety misy apahany azo
ampiarina fa tsy izy rehetra manontolo nefa de zay mahatonga na mametraka boky foana rehefa miala amin'ny toerana kiray. Ty fantanina farany amin'ny toeranao sy amin'ny asanao sy ny andraikitrao sy ny hetsika zay ataonao somary misongadina kokoa colonel Faneva, ianao ve tsy matahotra hoe misy adversaire ambadimbadika any cible amina zavatra indrindra amin'ny aina sy ny sisa ao anatin'le asa? Misy misaotra betsaka am'izany ataoko hoe indraindray le izy sahala amin'ny tsy fanontaniana fa fampatsehivana hoe ahoana vigilance-nao fahamelovanao ahoana za manokana zaka hoe raha ny asa vita sy ny acte vita sy ny retraretra zany de tokony hoe tokony isy garde corps zato lahana fa non zay indrindra tsy hany mihitsy ny saiko anazy zay le mahatonga hoe miezaka am'za raha falina tsy voatery faly le olona ary zay koa ny zandary amire tsy voatery tian'ny olona hoe ilatsaka député ka tiavra nga iaho non fa manana stratégique manokana zay tsy ambara tery ho ana manokana satria na teneny ko eto anao zany hoe zao de ina mamay militaire na militaire tsy n'importe quoi tantarako n'olona any satria manakadiko manokana hoe